Velara-tambary manodidina ny 700 hektara no topo-drano vokatry ny fahavakisany digina Ambalaomby ao amin'ny commune ambanivohitra Ampitatsimo tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Enao. Tandromdoza vokatry ny fahasimbana izany fotodrafitrasa izany ihany koa ireo mponina ao Ambalaomby. Tsy niandry ela ny loholon'ny Madagasikara avy ety amin'ny faritra Alotra, Andriamatoa Rabenony Andrianirina raha narainy tatitra avy amin'ny ben'ny tanàna Ampitatsimo fa niroso tamin'ny fanampenana vonjomaika ireo fahavakisana roa lehibe teto amin'ny didigy ity mba hisoroana ny fihitaran'ny fahasimbana amin'izao fotoam-pahavaratra izao, asa izay nirana tamin'ny fokon'olona sy ireo tantsapa azo tombontsoa eny an-toerana. Nanolotra gony ihany koa ny filohampirenena Erajonary Mampianana tamin'ny fandalovany farany teo teto amin'ny distrikta Ambatondrazaka anatanterana izao vonjy ranovaky izao. Araka ny fampanentanana nataon'ny filohampirenena Erajonary Mampianana moa zany dia nanome saka vida izy mba ho asiana ranontany sy fasika ahafahana mamonjy provisoire malo raha vonjomaika antidiky ty ndra ndray misy orana tampoka indray mandra-pisiny zay fanamboarana maharitra zay atao aminy. Ka eto zany zay maneho ny firaisan-kina sy maneho ny fiarahana miasa amin'ny olona ty an-toerana mba entina anarenana ny favoazana. Mateti-pitranga isan-taona rehefa fotoam-pahavaratra ny fahavakisany digina Ambalaomby nangatana ireo tantsany amolavolana tetikasa maharitra mba hamahana izao olana mianjady amin'izy ireo izao. Sy folo isan-jaton'ny mponina ty amin'ny faritra Alotra Mangoro dia mpamboly avokoa. Ity faritra itimo zay sopotry Madagasikara. Raha ny statistika voaray tamin'ny herintaona 7,5 alina sy 10 taona no vokabariny niakatra tamin'ny herintaona. Raha no vinavinaina irotsaka ny volana Novambra ny orana tamin'ity taom-pambolena ity, aintany hatrany no ny ainan'ny mponina, ny antony tsy nilatsaka ny orana, ny kaikaiky ireo tantsaha no ny fiatonan'ny orana. Hany ka lasa samy manao zay eritreretiny ireo tantsaha sasatsasany. Toy izao zavatra miseho teto amin'ny barazina madio ambany fokotanina mahatsara commune ambanivohitra Ilafy izao. Mainy te azo rano mantsy ireo tantsaha sasatsasany ka novakina ny barazy zay fotodrafitrasa nandaniany fanjakana vola manapitrisany maromaro. Nijery fotony izao fampitena izao ny lolon'ny Madagasikara Rabenony Andrianirina ny zoma 1 volana Febroary lasa teo. Erantsika malala ny feo mandefa hoe nisy namaky le barazy ety madio ambany zany dia rehefa misy moa fitaraina ohatran'ireo dia zay miasan'ny olona mijery any fotony aloha ny fampiresana amin'ny tompona andraikitra ny zavatra misy fa ny arana hita itsika eto ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ratsy be zavatra io satria raha milatsaka be da be norana dia ho vaky tanteraka ty zavatra ty ary animbo fa fotodrafitrasa sy tanimbary be da be noho zany dia manomboka androany angamba dia ampiantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba handray fanapa-kevitra faran'izay aingana satria avery koa izay ny asan'le olona miara-misalahy amin'ny tompona andraikitra mpanatanteraka ka izay no natongavana ety amin'izao fotoana zao. Manana ny heviny ihany koa manoloana izao ireo tantsaha manodidina ity barazy vaky ity. Izy ity milora amin'ny ankapobe zany izao aloha mbola tsy hita le fahasimbata mbola tataka aloha izy io mbola tsisy ranona nimba fa le mbola tsatsaka angady aloha ny hita. Fa raha mitoy ny toetr'andro mety hitarika mihitsy ty fahavakiny ty zavatra ty ka tokony ho tapenana ty zavatra ty averina amin'ny laony ka mila antso avy zany hoe ovirenina le zavatra nivakina koa fa raha mitoy ny ranonorana potika ny fotodrafitrasa. Loza mitatao an'ireo tantsaha ho hiatrany ny lolon'i Madagasikara izao zava-mitranga izao ary atahorana ny hitaran'ny fahasimbana raha mirotsaka ao anatin'ny andro maromaro ny orana. Maty vary herintaona ve no amin'ny tena fotodrafitrasa? Manomboka miroborobo ny fambolena vanila ao amin'ny fokotany Mahatsinjo, commune ambanivohitra Vohimena, district Anamparafara-Vola. Efa saika manao ity asa ity avokoa ny ankamaroan'ireo mponina eny an-toerana. Misedra olana izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny faharatsiany ny lalana famoambokatra sy ny alatra vanila. Ny fambolena vanila aloha atao eto agnatin'ny fokotany dia efa elaela ihany kanefa tsy dia nisy ny famoahana fa bebe mihitsy ny simba tao an-tokantrano. Satria ny fanamboarana moa tsy hay ary ny mpividy tsy dia misy loatra ka agnaty an'izay zany ny tegnako mbo mitaky fanajariana ny lalana sy ny fikojikojana ny fambolena karakarana ny vokatra.
manoloana izay dia nidina ifotony nijery ny zava-misy ny loholon'ny Madagasikara avy etỳ aloatra Andriamatoa Rabenony Andrianirina. Araky ny mahaloholoana ny tena rehefa misy ny fitarainana sy ny filazana avy amin'ny ben'ny tanàna izay ny loholona no miamivantana n'ireny commune ireny dia nisy ny halatra lavania taty amin'ny toerana izay misy an'izao saha zao dia tsy mety ny eritreritry ny tena raha tsy nidina taty an-toerana na dia enjakenjany ihany raha satria moto tsy maintsy hoentina amin'izany fotoana zany dia tonga taty ny tena nijery taty an-toerana hoe inona marina ny zava-misy aiza marina misy sahana lavanilina ty zany satria zava-dehibe zava-baovao ary zavatra sarobidy. Tsara ihany moa manamarika fa efa ho 5 taona izao no nanaovany ireto mponina eto Matsinjo ireto ny asa fambolena vanilina. Anisany nitondra faisana tamin'ny fandalovany Rivodoza Enao ny andro ny 7 Martsa 2024 teto amin'ny district Anambatondrazaka ny commune Ambanivohitra Amotsolozana. Iray no namoiny ainy vehivavy 50 taona tafakatra 720 ireo trabona manodidina ny 300 ny trano simba vokatry ny fiakaran'ny renirano ny Menaloa no ny fahabetsahany rotsakorana nentin'ny Rivodoza. Voaterina maky ny lalam-pirenena fa 470 ireo mponina tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza na afana namoaka ny rano namonjena ny ainy sy ny fananan'izy ireo. Maromaro ihany koa ireo potonjiro izay mitondra herinaratra makany Ambotsolozana no ny anjera ka tapaka mandritry ny fotoana tsy voafaritra ny jiro any an-toerana. Nandray ny andraikitra tandrify azy avy hatrany ny fiadidinan'ny commune tamin'izao vona izao ka nampiatrano ireo trabona tao amin'ny CEG sy EPP Ambotsolozana ary napita vaovao tsy tapaka tamin'ireo tompon'andraikitra etỳ anivon'ny faritra. Lidina ifotony nijery ny zava-misy ny loholon'ny Madagasikara voafity taty amin'ny faritany Toamasina Andriamatoa Rabenony Andrianirina raha nahareny vaovao niaraka tamin'ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny district Anambatondrazaka nampahery sy nanome fanampiana ireo trabona. Nanambara ny loholona teto fa anao ny tatitra faran'izay aingana any amin'ny fitondram-panjakana fohibe mba hijerena akaiky azy ireo ary nanolotra vola 2 etsy ariary. Nanome toromarika ho an'ny mponina sy ireo mpiasa ny fahasalamana eny an-toerana ny médecin inspecteur ny amin'ny tsy maintsy anaramaso akaiky ny toe-pahasalaman'ireo trabona ary nambarany fa maimaim-pona avokoa ireo fanafody ilainy izy ireo. Zava-dehibe ny asa fanaovan-gazety hoy ny loholon'ny Madagasikara voafity taty amin'ny faritany Toamasina Andriamatoa Rabenony Andrianirina ka izay no antony nanokana ny fotoana ny arabana ireo mpanao gazety rehetra eto Ambatondrazaka ny sabotsy 12 febroary 2024 tao amin'ny toeram-piasany. Nahitana solotena avokoa ireo radio sy télé ary mpanao gazety antsoratra miasa eto Ambatondrazaka tamin'izao fotoana izao izay notarehany filohalefitry ny ololafitry ny asa fanaovan-gazety amin'ny faritany Toamasina sy ny talepatry ny serasera ary ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana aloatra mangoro. Nambaran'ny loholona teto fa vonona trany ny tenany iara-iasa amin'ny mpanao gazety. Tena zava-dehibe loatra ny fifandraisana amin'ny asa na amin'ny asa fanaovana gazety zany fa indrindra ny fiantraikany aty amin'ny fitondram-panjakana ny fitantanana ny fanjakana mihitsy dia ilana ny communication na ny serasera aminareo mpanao gazetika ho pirofo ny fitiavana sy fanehoana ny fiara-miasa aminareo ho antony nanaovana tia androany tia mba hitohizana ny fahatsarany fiara-miasa amintsika zay. Hoezana atao matetika ihany koa ho ny loholona izao fifampidinina amin'ny mpanao gazety izao mba hafana mamaritra ny tokony atao ampandrosoana ny faritra. Tombony lehibe ho an'ny faritra aloatra mangoro ny fanamboarana ny autoroute ampitohy an'Antananarivo Toamasina vinavinan-kasa izay iarahany ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny zareo sinoa. Araka ny fanampim-baovao azo mantsy dia fantatra fa andalo aty amin'ny faritra aloatra mangoro izany autoroute izany. Niarantsika naheno tamin'ny vaovao fa isy autoroute izay andalo aty amin'ny faritra Moramanga izay mbola ao anatin'ny faritra aloatra mangoro raha fahinony anazy dia mety antara nandaigna Amboasary eo ngamba fa mbola alaina moa ny vaovao izay fanapakevitra zareo farany. Fa ny tiana tenenina dia hoe aty amintsika no mahazo tombony be da be satria aty amintsika no mandalo aty amin'ny faritany Toamasina aty amin'ny faritra aloatra mangoro no mandalo ny autoroute
ikan'izany zany tsika raha mandeha mety mandeha kelikely dia andray an'ilay autoroute. Mbola tsy voafaritra mazava moa ny fotoana anombonina izay asa fanamboarana ny autoroute voalohany eto Madagasikara izay.